Faly miarabantsika ry mpiaino malala isany a. Isika rehetra izay manaraka izao fandarana izao na amin'ny vata fiainona izany na amin'ny vata izay fijerena izany a, ny tompo any tantsika tsirairay avy ary ilay fanahy masina no anavatsava ny fotsika, anavatsava ny saitsika mba ahafahantsika mandray izany teny izany. Ao anatin'ny herinandro izay iarahantsika eto dia hijery ny fahatsaran'Andriamanitra antsika. Hijery izany hoe tsara tokoa ve Jehova. Fa mialoha indrindra ny hanomboantsika izany a dia manasa antsika mba hivavaka itsika. Andriamanitra ray eo, mitenena aminay satria miaino anao izahay. Diovy ny fonay, diovy ny sainay a, diovy ny lelanay a, mba ahafahany mampita sy mandray izany teninao izany. Tonona ny vavako ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tsara Jehova, amin'ny salamo fa 4:30 dia izao no voalazan'io ten'Andriamanitra io hoe andramika izaho fa tsara Jehova sambatra izay olona mialoka aminy. Andramo ka izaho. Raha laisana bavy malala isany, ry mpiaino malala isany, efa nandramantsika ve izany fahatsaran'Andriamanitra izany? Efa nizahantsika marina ve izany fahatsaran'Andriamanitra izany teo amin'ny fiainantsika? Ary miperaka ny fanontaniana hoe mino ve tsika? Tena resy lahatra ve tsika? Tena mahatoko ve tsika? Fa tsara tokoa izany Andriamanitra izany. Tena hita eo amin'ny fomba fiainantsika ve? Eo amin'ny fanaontsika ve? Eo amin'ny fitenitsika ve? Fa tsara izany Andriamanitra izany. Raha mpanangatana antsika eto ka antany antsika hoe iza no resy lahatra ary mahatsapa fa tsara izany Andriamanitra izany. Azoko antoka latsany bavy malala isany, azoko antoka ry mpiaino malala isany fa maro amintsika no anangatanana kanefa amin'ireo fanangatananareo mety misy amintsika izay manangatana fotsiny satria hoentin'ny fahazarana amin'ny fananganana tanana rehefa misy ny fanontaniana sahala amin'izany. Mety misy amintsika no manangatana satria naheno tany hoany fa tsara tokoa izany Jehova izany. Tsy nanao fanandramana izy, tsy zavatra ny ainany fa zavatra nizaran'ny olona no maharesy lahatra azy hoe tsara Andriamanitra fa izy tsy miaina amin'izany akory. Kanefa mety misy amintsika kosa no niaina izany fahatsaran'Andriamanitra izany. Mety maro tamintsika kosa no nanao fanandramana tamin'izany fahatsaran'Andriamanitra izany arak'ilay toko sy andinina hoe andramo ka izaho fa tsara Jehova. Fanontaniana mipetaka izany dia ny hoe rehefa amin'ny fotoana manahoana no maharesy lahatra antsika fa tsara Andriamanitra. Matsiaro ny tantaran'i Josefa eto izay haintsika loatra fa nandalo zavatra goavana ary zavatra maro izay azoko antoka fa mety tsy ho zakako sy tsy ho zakanao izany Josefa izany. Raha misy olona tsy mahita afa-tsy ny androany eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra, Andriamanitra kosa dia izao tadio fa malala ny ampitotsika ary manomana ny ampitotsika ho amin'izany fahatsarana izany. Ity Josefa ity dia nandalo ny atao hoe fialonan'ny rahalahiny. Ity Josefa ity dia nandalo tamin'izany hoe fikasana hamono azy. Ity Josefa ity dia nandalo tamin'izany hoe fanopazana azy tao anatina lava-drano anankiray izay sofa tsy misy rano. Nandalo tamin'izany hoe famarotana azy ho tonga andevo. Nandalo tamin'izany hoe fahababoana izay namarotana azy indray teo amin'ny tanin'ny Egypta ary tsy vitan'izay fa rehefa nitoetra tao amin'izany tany izany izy dia mbola nilalovany koa izany hoe fanendrikendrehana izay nataon'ny vadiny mpanampaka tao amin'ity firenena izay nisy azy ity ary nitondra azy tamin'ny figadrana izany. Izany rehetra izany ry hava malala isany nilalovan'izany Josefa izany. Dia tia antany anao tia antany antsika raha mba nilalovako izany, raha mba lalovanao izany, tena hitantsika ve fa tsara Andriamanitra ary tena tsapaka antsika ve fa tsara Andriamanitra. Ry mpiaino malala isany, taritra tao anatin'ny toetran'i Josefa, taritra tao anatin'ny fomban'i Josefa fa tsara izany Andriamanitra izany satria tsy nahitana fimenomenomana akory tamin'i Josefa na kely aza. Tsy nahitana fahankalana akory tamin'i Josefa na kely aza teo amin'ireo rahalahiny, teo amin'ireo vadin'ny Pôtifara sy ireo olona izay nanisy ratsy azy. Raha afaka misafiditsika dia mino aho fa ny diantsika dia hoe milamina ny fiainantsika satria matetika dia izay no mety ahitantsika ny fahatsaran'Andriamanitra. Ry havano nandalo tamin'izany rehetra izany Josefa. Itsika koa dia eo amin'izao fahasarotan'ny fiainana izao
manoloana ny fahoriana sy ny ranomasina, manoloana ny sedra sy ny fijaliana, afaka milaza ve tsika fa tsara Jehova, na hoe afaka milaza ve tsika fa tsara izan'Andriamanitra izany. Misy fotoanany ve ny fahatsapahantsika fa tsara Jehova, mety misy fetrany ve ny fahatsapahantsika ny fahatsaran'izan'Andriamanitra izany. Fa amin'ny fiainana indray dia misy fotoana hoe mety ny atao, misy fotoana tsy mety ny atao, misy fotoana mety mahombytsika, misy fotoana mety tsy mahombytsika, misy fotoana mety misy tombony eo amin'ny zavatra ataontsika, misy fotoana mety tsy misy tombony, misy fotoana mety manana fiainana mamitsika kanefa misy fotoana mety angidy koa zany fiainantsika. Indraindray toa misy akony eo amin'ny fiainantsika zany fiovanjavatra rehetra zany. Indraindray dia tonga manosongosona ny finoantsika izany zavatra rehetra zany, ary indraindray aza dia mety mampiena ny fiainam-panahintsika mihitsy izany tranga rehetra izany. Ry havana, sainao ve no milaza fa tsara Jehova na inona mitranga amin'ny fiainantsika. Fa amin'ny Salamo 4:30 dia mamerina foana izy hoe andramo ka izaho fa tsara Jehova. Ny fantenam-peraka zany dia hoe efa tena nanandrana izany fahatsaran'Andriamanitra izany fetsika. Rehefa nanandrantsika dia fotoana izay hanozy izany. Ary mbola tsy nanandrantsika dia fotoana izay hanandramantsika ny fahatsaran'Andriamanitra isika. Matetika isika dia mahita ny fahatsaran'Andriamanitra ao anatin'ny zavatra izay mety amintsika ihany. Sahala amin'ireny hoe manandrana sakafo ireny ianao, dia rehefa mety aminao ny tsirony dia ozy ianao hoe tsara. Fa rehefa tsy tianao ilay zavatra dia ozy ianao hoe ratsy satria tsy mety aminao. Raha ny angivy izao resantsika manokana azo antoka fa be dia be ny olona tsy tia angivy. Kanefa izany angivy izany dia mitondra soa eo amin'ny fanatsarana ny toe-batana sy ny fahasalamana, ao anatin'izany ny aretina goty. Kanefa raha misy olona tsy tia azy dia samy teny hoe ratsy izany. Raha nasaina bavy malarisana, tadio tsara fa fotoana rehetra sy amin'ny herin-javatra rehetra andramo ka izaho fa tsara izan'Andriamanitra izany. Ny fahatsaran'Andriamanitra zany averiko indray mandeha dia tsy miankina amin'izay tiantsika, fa miankina amin'ny fanehoan'Andriamanitra izany fahatsarana izany. Amin'ny Romana 9:9 dia zao zavatra resahana hoe fa fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra. Na inona ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika, ireny zavatra reny na soa na tsara na ratsy na tsy ratsy dia miara-miasa reny ahasoa antsika satria tian'Andriamanitra isika. Ary okotsika anaiky izany toe-javatra izany. Ary ahita ny fahatsaran'Andriamanitra ao anatin'izany toe-javatra izany. Raha Josefa manokana no jerentsika raha verentsika ilay tantara, nandalo izany setra izany izy dia hitantsika ny fiafaran'ity Josefa ity fa tonga mpanafaka ny zanak'Israely izy. Ary tonga mpanapaka tao amin'ny tanin'ny Egiptianina tao anatin'ny fiaretana izany toe-javatra rehetra mavaivay izay nisy teo amin'ny fiainana izany. Ry mpiaino malala izany, tsara Andriamanitra. Andramika izaho fa tsara Andriamanitra. Aza misy fotoana avelanao ka tsy hatsapahanao ny fahatsaran'Andriamanitra na inona zavatra misy eo amin'ny fiainantsika. Manao fanandramana, hiaino izany fahatsaran'Andriamanitra izany. Milamina ve ny fiainantsika? Tadio ary andramo fa tsara Jehova. Mandalo fahasairana ve ny fiainantsika? Andramo ka izaho fa tsara Jehova. Mety mahita fifaliana ve tsika eo amin'ny fiainantsika? Andramo ka izaho fa tsara Jehova. Mety mahita olana ve tsika na fahoriana tsy filaminana eo amin'ny fiainantsika? Andramo ka izaho fa tsara Jehova. Manoloana ny vidim-piainana miakatra, manoloana ny loza ara-boajanahary isan-karazany, manoloana ny tsy fandriam-pahalemana sy ny sisa, dia fotoana mety izay tokony hanandramantsika ny fahatsaran'i Jehova izao. Fotoana mety izay tokony hialofantsika amin'Andriamanitra izao satria raha jerentsika ilay toy n'ilay an-dalan-teny dia hoe andramo ka izaho fa tsara Jehova, sambatra izay olona mialoka aminy. Ravaka manala isany, tsara Jehova ary mitondra fahasambarana ny fialofana amin'izany Andriamanitra izany. Ny tompony ahitantsika tsiraray avy ka afahantsika maka sy mandray izany ten'Andriamanitra izany ho fanandramana isan'andro ahitantsika ny fahatsaran'Andriamanitra. Amen. Andriamanitra ray eo, misaotra noho ny amin'ny teninao, makasitraka noho ny amin'ny fitiavanao, ary tsapanay fa ianao dia miezaka mitarika ny sainay ho amin'ny lalana tokony ho alehanay,
ho amin'ny safidy tokony ataonay ka min'ity androany ity ary dia nasehonao fa tsara ianao na inona zavatra misy eo amin'ny fiainanay dia ampio izay mba ho resy lahatra amin'ny alalan'ny asan'ny fiainanao masina fa tsara ianao Andriamanitra ary ampahio izay mba hialoko amin'izany fahatsaranao zany satria azonay antoka fa ianao dia tianay ary azonay antoka fa ianao dia te hitondra anay ho any amin'ny fahatsarana mandrakariva eo amin'ny fiainanay manontolo dia tononona vavaka ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.